mbola ao anatin'ny lohahevitra lehibe sika mikasika ny hoe tanan Jesosy ary tsapatsika tao anatin'izay fa ity tanan Jesosy ity dia manana zavatra be dehibe eo amin'ny fiainantsika, manan-danja mihitsy ary raha ilaza fotsiny isika zany zao dia zao efa nisy anaky 5 sahady hitantsika teo aloha hoe ny tanan Jesosy mitondra famelan-keloka, ny tanan Jesosy mitondra fitahina, ny tanan Jesosy mitondra hery ho an'ireo izay tsy ampy hery, ny tanan Jesosy mitondra fanasitranana ary ny tena zava-dehibe hitantsika omaly dia hoe ny tanan Jesosy dia manangana maty, tsy misy tokony atahorantsika ny fahafatesana fa ny tanan Jesosy dia feno ireo tombotsoa ilaina amin'ny fiainantsika. Androany kosa isika dia hijery manokana ny hoe ny tanan Jesosy dia pitsodrano, tanana pitsodrano. Dia hivavaka isika. Ianao ilay tompo Andriamanitra eko fanay isan'andro san'andro. Eny ny afatra foy avy aminao izay amin'ity takariva ity. Mety nena tompo fa miainjo zanakao aminaran'i Kristy. Amen. Ifototra ao amin'ny fiafaran'ny bokin'ny Lioka ny andraisantsika lesona amin'ity anio ity. Ao amin'ny fiafaran'ny bokin'ny Lioka toko 420 raha misy baiboly isika dia ery amin'ny ambonin'ny ry dia miresaka manao hoe ny nitsanganan Jesosy tamin'ny maty sy ny nisehoany tamin'ny mpianany ary ny akarany ho any an-danitra. Hitantsika zany fa misy fizarany telo eo amin'ny andininy toko 420 eo. Voalohany dia nitsangana tamin'ny maty Jesosy, avy eo izy niseho tamin'ny mpianatra ary niakatra nakany an-danitra. Eo amin'ny fiafarany io no resana amintsika ny aloha kely ny tao anelan'elan'ny nisehoany tamin'ny mpianatra sy ny niakarany tany an-danitra. Inona moa ny zavatra nitranga? Rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia hitantsika fa niseho tamin'ireo mpianatra izy ary nisy tsy nafantatra izany. Ary rehefa nivory tao an-trano ny mpianatra dia indro fa nijoro teo ampovoan-trano a Jesosy. Ary tamin'izay indray dia natahotra indray ny mpianatra, torakovitra indray ny mpianatra ary niteny hoe noheverin'izy ireo fa hoe matotoy indray Jesosy. Asa aloha ny fandina mipetraka manao hoe ity matotoy ity ve tena efa zavatra nisy tamin'izany fotoana izany fa teny ambony ranomasina araka ny hitantsika teto dia noheverin'ny mpianatra fa matotoy Jesosy. Ary eto indray izy aty amin'ny fiafaran'ny bokin'ny Lioka dia miresaka indray fa noheverin'ireto mpianatra ireto fa matotoy Jesosy. Ho anao eo amin'ny fiainanao asa mba inona ny fiheveranao an' Jesosy? Isaky ny tonga ao an-tokantranonao hoe Jesosy dia heverinao fa hoe matotoy, atahoranao, anjofiranao indray angamba. Ary misy ny sasany tsy te hampandroso an' Jesosy, tsy heveriny fa matotoy ngamba an' Jesosy, atahoran' Jesosy. Ry havana, aoka ho ampandrosoanao ao an-tokantrano Jesosy. Satria ny fandrosoan' Jesosy ao an-tokantrano dia afaka anova ny fiainanao, afaka anova ny fomba fijerinao, afaka anova ireo mety manahirana anao rehetra. Ka izany mahazava-dehibe ny fampandrosoana an' Jesosy ao an-tokantranonao. Ary rehefa nandroso tao amin'ity trano ity Jesosy nijoro teo ampovoany dia noverin'ireto mpianatra ireto fa matotoy. Ary hoy Jesosy manao hoe aza matahotra. Verina indray ny aza matahotra. Izao ihany ity. Betsaka ny tsinina. Ianao ve io? Ianao ane efa maty? Ianao ane efa nalevina tany am-pasany? Tsy nino ny mpianatra sasany. Ary nisy moa tsy nino mihitsy raha tsy mahita, ary tsy vitany hoe mahita fa mikasika ihany koa. Ary dia nisy moa mikasika an' Jesosy. Ny matotoy Jesosy dia tsy manana nofo amandra tahaka izao. Ary tamin'izany zany dia efa nisy matotoy, mampitahotra,
ny herin'ilay ratsy, satana ny maka nyendriky ilay efa maty de manao matotoa ary de nitsapa mpianatra zay tsy nino nitsapa ary endro fa nofo amandrary avako no notasomina. Tao aoriana keliny zay de zao lasa Jesosy nandeha teny atendrombohitra. Ary ao amin'ny Lioka toko 4:20, andininy 9:7-8 dia nampiseho atsika teo fa ny lokeliny ny karan'i Jesosy dia ho any amin'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao izy de zao ny zavatra nitranga. Ary raha mbola nilaza izany Jesosy dia nitsangana teo avony ka nanao taminy hoe fiadanina ho anareo. De taitra Sadraka tahotra izy satria nataony fa nahita matotoa izy. Nefa hoy Jesosy taminy nahoana ny taitra ianareo ary nahoana no mihanahana ny fonareo. Izao ny tanako sy ny tongotro fa izao no izy tsapao aho ka jereo fa ny matotoa tsy mba manana nofo sy taolana tahaka izao ahitanareo ahy izao. Ravaka malala isany hitantsika eto zany fa izao rehefa vita izay voapirofo mpianatra fa velona Jesosy de zao vita ny mission an Jesosy. Tsy maintsy verina hiala indray izy, andao ity tany ity indray izy ho any amin'ilay rainy ody. Ary any amin'ny Jaona toko 7:10 dia milaza izay mihitsy manao hoe niala Jesosy niakatra nakany an-danitra, nalahelo ny mpianatra de hoy izy manao hoe aza malahelo ny fonareo mino Andriamanitra ary mino hoe koa ao an-trano raiky misy fitoerana maro ratsy zany de efa laza taminareo fa andeha amboatra fitoerana ho anareo ao. Ary raha andeha amboatra fitoerana ho anareo ao izy ny tompo de aninona hozy izy ho avy indray ary rehefa ho avy aho de andray anareo ho any amiko ary zay toerako nitoeranareo koa. Zany hoe ho avy Jesosy andray atsika. Ary eto izy de nanomana fotoana vitsy sisa de andeha. Ary inona nataony Jesosy rehefa andeha izy hiala an'ireto mpianatra ireto? Andeny 50 sy ny faraky amin'ny 50 amin'ny loha hevitra manao hoe tanana mpitsodrano. Hoy izy manao hoe ary Jesosy nitondra azy hatrany Betania dia nanandratra ny tanany ka naninona hozy izy ka nitsodrano azy. Lesona lehibe ry avako malala isany mikasika amin'ny fisarahana ity toerana ity. Matetika rehefa hisaraka amin'ny olona anankiray isika ohatra andeha hanambady ilay lehilahy, satria any amin'ny Genesis de miteny izy manao hoe ary noho izany lehilahy de andaony raisiny reniny ka hikambana amin'ny vadiny de onofray ihany izy roroa tahak'izay koa ny vehivavy andaony raisiny reniny hikambana amin'ny vadiny. De izao matetika ny ray aman-dreny de tsy mametsodrano raha misy ny olana. Fa eto Jesosy de modeliny izany rehefa andeha ny zanakitsika mety hoe andeha hanambady angambany ilaina ny tsodrano satria hisaraka amintsika izy, hiala ao an-tokantrano izy, amorona fiainana vaovao. Matetika andeha lavitra anao vakansy angambany ilaina ny tsodrano fa tsy ozona. Indraindray mety ho any ivelany, ho any ampitan-dranomasina de misy olona tsy mifandevo maty mihitsy. Tsy Jesosy nanome modely izany. Fa i Jesosy eto de izao ny modely naseho an Jesosy de ny tsodrano. Ary ny oam-pitenena malagasy de miteny manao hoe ny tsodrano zava-mahery. Rehefa hiala ianao andao amin'ny toerana anankiray dia mazava ny teny malagasy manao hoe ny lasa tsy manao veloma na mantezitra tonga tsy marahaba na mansofotra. Zany hoe ilaina zany mirasa volana mialohan'ny andeha mangataka tsodrano amin'ireo olona izay niaraka taminao teo. Ary Jesosy de izao nanome tsodrano ho an'ny mpianatra sy ireto vahoaka ireto. Indraindray dia afa ampianarina ny fiarahamonina hamaly-faty na ny hira mandeha eny amin'izao tontolo zao de ampianarina mbola ho azoko ianao iny, mbola ho azoko ianao iny. Dikan'izay zany de aninona izy zany amin'izay hamaly-faty izy. Rehefa misy ny olona eo amin'ny fiarahamonina de lasa misy izay hoe avaly-faty izay. Fa ny tenin'Andriamanitra de mampianatra antsika kristianina toe-tsaina tokony hananana ny fitsofan-drano.
aoka hitsodrano mandrakariva isika, aoka mela zavatra mamy ary ho teny-pahasoavana, ho teny-piadanana no avoaka ny vavantsika. Indraindray rehefa mifamaly ao atokantrano ao ny ray aman-dreny sy zanaka, ny mpivady, dia misy teny manembo, misy teny mandratra no avoaka, fa ho tokony teny-pahasoavana mandrakariva no avoaka. Ry havako malala isany amin'ity andro fahenina mialohan'ny amarana antsika anazy ity dia zao: tiako raha andray ny tanany Jesosy ianao, tanana mpitsodrano, ka ninona fikasanao apetrao amin'i Jesosy zany, fa izy no tsidrano izany. Manam-pikasana hianatra ianao, raiso ny tanany Jesosy. Manam-pikasana hanambady ianao, aoka hoentina eo amin'i Jesosy, aoka ho tsofina rano ao amin'i Jesosy izany, aoka hoentina eny anivon'ny mpitondra fivavahana, manantona ireo pastora, manantona ireo mpitondra fivavahana, angatahana tsodrano avy amin'ny tompo izany. Fa rehefa izy no mitsodrano ny tokantranonao, hateza ny fiainanao. Rehefa izy no mitsodrano ny lalana kizoranao, dia ahita fity eo aminy ianao. Ankehitriny ary dia tonga aminao indray ny antson'ny tompo. Move misy amintsika manana fikasana, manam-pandriana ny andray nitsodrano avy amin'Andriamanitra. Izao ny voalazony amin'ny andininy faraka amin'ny 20 manao hoe: ary raha mbola nitsodrano azy izy, dia nisaraka taminy ka nakarina ho any an-danitra. Ry havako malala izany, fomba ny Jesosy ny mitsodrano. Raha najoro ny tokantrano ianao, antsoy Jesosy hitsodrano izany. Raha nangana trano ianao, antsoy Jesosy. Misy de mahavita mitety-pimaso mihitsy anangana trano, misy de mahavita mividy toka mihitsy no araraka amin'ny zoro-trano io, rana koa ny sasany no atao eo amin'io, fa aoka ho Jesosy no atsona. Ry havako, androany miantso anao Jesosy, misy vonina ve? Andray nitsodrano avy amin'ny tompo. Aoka izy vavaka, aoka izy ametraka ny fiainana eo amin'i Jesosy, ka ninona fikasana Jesosy ane hitahiry ianao, Jesosy ane ampitombo ny finoanao, ka afaka hitsodrano anao izy. Ianao ihany koa dia tokony ho tahaka an'i Jesosy. Raha misy olona mila tsodrano avy aminao, raha tsy mifanipaka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, inona moa ny olana? Ndao hitsodrano azy, tonony amin'ny fiadanana, tonony amin'ny shalom. Fa izao anisan'ny toetran'i Kristy izany. Andeha hivavaka isika. Tompo Andriamanitra io, tsapanay fa naneo ny fahamarinanao ianao nandritra ny herinandro. Ary amin'ity andro fahenina izay amarananay mialohan'ny farany ny andrenesanay ny teninao ity, Tompo, dia tsapanay fa ianao le mpitsodrano, ny fikasainay tsirairay avy. Mety misy manam-pikasana ny anambady eo Jesosy, aoka ianao no hitsodrano izany. Mety misy manam-pikasana ny anao trano eo Jesosy, mila ny fiadanana avy aminao. Mety misy manana fikasana ny hianatra, eny ny anompo anao ao Jesosy malalo, ianao ny anonona ny fiadanana ho amin'ny isam-baravarana. Ary ankehitriny tokoa Tompo malalo dia izay ihany koa dia mety misy havatina ny fandao taminay. Raha nisy ny teny mahery mety vitanay Jesosy, aveloan'ny fohotanay. Fa androany ray malalo dia mangataka izay ianao ane ampiavana ny fianakaviana manontolo, ianao ane ampiavana ny tokantrano tsirairay avy, ary ianao le mpitsodrano no hanome fahendrena ho an'ny tsirairay avy. Ka raha tsy maintsy nisy ny fisarahana, dia hisy ny fanonona ny fiadananao. Tanterao aminay izany Tompo malalo, amin'ny anaran'i Kristy no nazavavaka izany. Amen.